andria manitsy to andria manitro atraminy talo indre tsy manam-paharo ny herinao zay nasinao sao rehetra izao ny tenanao dia ireny ny vonina hitrao no aseny oh izareno toanao sidraiko ao andanitrao izao dia ankalazany hirako ilaza fa ianao ianao irery onde ao manitrao anao ny hery sy ny laza ny vonina hitra sy haza anao mandraky izay tokoa ry tompo andria manitra sy to andria manitra sy to andria manitro atraminy talo fitima nawahanamo noni antsonao awisanakama lalanao sitakatriny saiko izany tizao izay voafetrayany tsy anompotompo hafao fa tena ho mpanomponao ny androkore hetrao anao tsy isy fetra omeko sy atolo troanao kanjakao ivoady eo fa ho mpanompo anao mandraky izay ry tompo ianao no fiainako velona toanatiko ry tompo sy mpanavotro ry tompo sy mpanavotro miara-manao ry mpianoavana tafahoana soa indray amin'izao folakandrony sabata izao fifaliana ho ahy indray miaraka aminao ny pastora Kotason zao ny tiana soa izay namana tsy mifakafohy aminao mialohan'ny anarahanao ro fandalana misesy izay inona sy irinay fa hitondra fifaliana ho anao dia handeha hiara hivavaka isika misaotra Andriamanitra satria atolotra ho anay izao fotoana kariva izao afahanay indray miaraka mianatra ny teninao afahanay indray miaraka midera sy mankalaza anao mety eza ho anivonay mety eza ikasika anay ka tonga anay anam-pifaliana mandritra izao andro izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eo ambavadira
miaraba ny mpanaraka ny Oasis rehetra amin'izao fotoana izao. Ankehitriny isika dia hiresaka manokana amin'ny zatovavy izany. Afatra manokana ho an'ny tanora zany ity hoentina ity. Matetika isika vehivavy dia olony fo ny akamaroantsika izany. Ka rehefa mahazo teny mamy na mahazo tambitamby na mahazo dokadoka na fandokafana na mahazo fanomezana dia mihevitra isika fa izay
tena hoe fitavana, mihevitra isika fa tena tonga lavatra, mihevitra isika fa tena tiana. Dia afatra manokana ho anareo zany ry zatovovavy ity hoe tandremo latsaka ao anatin'izay fandrika na fitaka izay. Matetika dia entiny devoly andavona ny tovovavy ireny. Fa rehefa misy midokanao na milaza ny fahatsaranao dia fahendrena ny misaotra. Misaotra tompoko, ohatra hoe lazaina ianao hoe mahafatifaty ianao, misaotra tompoko, zay dia ampy. Tsy fanao zany ilay hoe zao koa ve dia mba tsara, tsy asiana tohany ilay teniny, fa tonga dia fisaorana, ampitiavana, ampanajana, ampahamontinana no entinao mamaly an'izay fandokafananao izay. Toy izay ihany koa ny fankasitrahana hoe mankasitraka fa tsara be ilay zavatra nataonao teo. Fisaorana tsotra, misaotra tompoko, na hoe derain'Andriamanitra. Fa tsy tohizana hoe za koa ary nanao an'iny efa tena sahirana be mihitsy, na hoe ohatra hoe tenenina indray ohatra hoe tsara be ny akanjonao, tiara akanjo efa ela be, tiara nividiako 500 teny amin'ny friperie. Tsy fanao zany izay, fa rehefa misy manao teny toy izany dia misaotra, zay ihany no fahendrena. Misaotra tompoko, dia zay dia efa ampy. Dia aoka ianao zany tsy hevitra an'izay hoe tena hoe fitiavana be na toy izany, fa indrindra moa raha vao latsaka ao anatin'ny fahadisom-pana antenana ny vehivavy ka misy olona midokadoka azy na manome fanomezana azy na manao teny mamy azy, tonga dia latsaka tanteraka ao anatin'ny fandrika. Dia mila mitandrina zany ny zatovovavy. Dia eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, marobe ny tanora, zazavavy izay lasa mifankatia amin'olona, amin'ny lehilahy efa manana tokantrano na lehilahy efa manana olon-tiana. Dia mila mitandrina ny zatovovavy tsy ho latsaka amin'izay. Ahoana ary ny fomba tokony atao hialana amin'izay? Ento amin'i Jesosy ny fiainanao isan'andro. Apetrao aminy no avinao ray manontolo. Alohan'ny hivoahanao ny trano dia efa atolory an'ny tompo ny fonao, ny sainao, ny masonao, ny vavanao, ny tenanao manontolo mihitsy mba ho feheziny, mba hiarovany ianao tsy ho latsaka ao anatin'izay fakam-panahy izay, mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fitaka. Fa matetika ny zatovovavy mantsy dia mieritreritra hoe rehefa misy olona miteny hoe tiako ianao dia mihevitra ilay zatovovavy tena tia azy tokoa, lazainy aratsiratsiny eo ohatra ny vadiny, na lazainy fa tsy mbola manana tokantrano izy, dia voalangolango amin'ny alalan'ny teny mamy isan-karazany sy ny feo malefaka isan-karazany sy ny fanomezana, dia latsaka ny zatovovavy. Mila mitandrina isika ao anatin'izay. Apetrao amin'i Jesosy ny fiainanao, aza tonga dia mora miraiki-po amina olombelona. Apetrao amin'i Jesosy ny safidinao, anontanio mihitsy izy hoe raha toka efa ao anatin'ny taona izay tokony hidiranao anatin'ny tokantrano ianao, anontanio Jesosy, ity ve Jesosy ilay olona izay notendrenao, efa nomaninao ho andefimandriko. Raha toa kosa ka mbola tsy tokony hiditra amin'izany ianao, dia hialao lavitra ny olona izay manao anao toy izany. Dia izay no toro-hevitra kely, tsetsatsiaritra nampita manokana ho amin'ny zatovovavy mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fijangajangana na fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manana fitondrantena endry matotra ankasitrahan'Andriamanitra. Ary ity ny tena zava-dehibe indrindra, ataovy tsapanao fa manatrika anao eo foana Andriamanitra. Ataovy tsapanao fa
miaraka aminao foana izy, naiza misy anao, na misy mahita ianao na tsy misy mahita, dia aoko tsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa tsapanao izany dia tsy ho lavo mihitsy ianao. Enoy foana zany ny feon'ny tompo izay mibitsika aminao, ary aza mandeha any amin'ny toerana izay mety hisy fakam-panahy izany. Izay ilay nolazaina teo aloha hoe atolory an'ny tompo ny tenanao manontolo feheziny, na io tongotrao io mba tsy handeha any amin'ny toerana izay mety hisy fakam-panahy izany. Ny masonao mba tsy hijery zavatra izay hoe hitarika anao na hitondra anao ao anatin'ny fakam-panahy. Dia izay fahatsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra izay, ny fetezanao sy ny fanoloranao ny tenanao ho feheziny, izay no ahafahanao miaro ny tenanao tsy ho latsaka ao anatin'izany fahalavona izany. Amin'izao fotoana izao maro ny olona izay mijaly ao anatin'ny tokantrano, vokatra izany fitsangatsangana izany, ary matetika dia avy amin'ny tovovavy no antony mahatonga izany. Mila mitandrina ny zanak'Andriamanitra mba tsy ho ianao no ho latsaka ao anatin'izany ka ampikorotana ny tokantranony hafa. Dia izay no azona tolotra anao indray tamin'ity androany ity, mankasitraka tamin'ny fanarahanao ny fandaharantsika. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafy ho any manaraka indray ary. Veloma tompoko!
faly miarabanareo indray rakizy. Androantsika dia hianatra manamboatra ny tony chiffre kely tony izay ahaizantsika faran'izay aingana table de multiplication. Ahoana ny ampiasantsika an'izany a? Aloha asehoako anareo izy aloha rehefa vita. Ity izao le 1 a, misy ny chiffre rehetra ao anaty table ao anatiny a. Fa tsika izay menao any amin'ny radio dia ohatry ny hoe 1 fois 1, 1 fois 2, 2 dia soratanao daholo fotsiny ny valiny. Faharoa a, eo amin'ilay chiffre 2 a dia ny valin'ny table 2 ny soratantsika ao anatiny a. Eo amin'ilay chiffre 3 a, valin'ny table 3 ny soratantsika ao anatiny a. Tahak'izay ihany koa eo amin'ilay chiffre 4 a, valin'ny table 4 ny soratantsika ao anatiny a. Ho an'ilay table 5 a, valin'ny table 5 no soratantsika ao anatiny a. Tahak'izay ihany koa ny table 6 a, table 7 a, table 8 a, ary a table 9. Inafo ny fitaovana ilayntsika amin'izany. Mila taratasy maromaro tsika, taratasy matevina na reny carton chemise ireny. Atao maromaro le izy satria betsabetsaka le chiffre ho ataontsika. Mila règle ihany koa tsika anaovantsika an'ilay chiffre. Mila stylo tsika mazava ho azy sy ny feutre ahafahantsika mandoko an'ilay sisin'ilay chiffre izay tiantsika hidécorena anazy ary ny farany mila hety isika. Dia ho mpanangonantsika ankizy an'izay dia andeha aloha tsika ary hanaraka hira iray. Zanyatsalana vitana kafenu wafalina leni fuku vafakale iderano tiku iderana wachani lenu tiku ila zanyatsalana vitana kafenu wafalina leni fuku vafakale iderano tiku asana chai Taratasy matevitevina indray sika rakizy carton chemise na ny anazy zao ty baoritra netezako fotsiny. Alaitsika iny taratasy iny dia asiantsika chiffre eo amboniny. Ny ilayntsika eto dia ny chiffre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Zay ihany ny ilayntsika. Satria tsika hianatra ny fomba fianarana table de multiplication aingana. Dia alaitsika zany zao mila manao raha mbola tsy manana chiffre ohatrany anaty nareo dia alaina mihitsy le tsipika. Tsipiatsika manao tsipika amin'ny spire mahay daholo misy tsipika amin'ny spirana ohatr'izao mampiasa règle tsara ny ankizy fa za zany zao mampianatra hoe tsy voatery rehefa tsy manana règle dia tsy afaka manao. Fa na dia taratasy ohatr'izao ary mafimafy tsara dia afaka atao règle. So dia hoe izay tsy nanana règle fa tsy afaka mba nanamboatra
manamboatra chiffre 1 tsika saingy le chiffre 1 amboarintsika dia atao mivaingana. Ahoana moa zany chiffre 1 mivaingana zany? Afaka asiana soratra ao anatin'ilay chiffre dia atao tsara le chiffre, atao tsara tarehy, tsy atao ratsy ohatran'ny anany ny ankizy fa atao tsara tarehy. Atao tsara tarehy tsara. Vita zao ny na iny le 1 na dia tsy nisy règle ary io na vita 1 tsara tarehy tsika. Rehefa vita izay hetezantsika iny chiffre 1 iny. Ny anahy zany 1 ataoko eto fa ny ankizy rehetra manamboatra 1 2 3 jusqu'à 9. Atao amin'ny taratasy matevina tsara le chiffre amin'izay tsy mora miforiporitra. Hetezana tsara, mahay manety tsara daholo ny ankizy tandremo sao misy rovitra. Hetezana tsara tarehy, tandrina tsara mihitsy rehefa manety. Rehefa manety dia le atao ampovoan'ny hety ato ny ampiasaina dia amin'izay mahitsy tsara izy. Ato le eto ampovoan'ny hety no anetezantsika azy fa tsy ny lohany. Tezana tsara, tezana tsara. Esorintsika zany le chiffre 1 ho esorintsika eo amin'ilay baoritra izay nampiasantsika azy. Iny ny anahy fa vita le chiffre 1. Fa tsika any an-trano manamboatra 1 jusqu'à 9. Dia ataontsika ahoana iny rehefa aveo? Ho lokotsika ny sisiny. Za zao nisafidy ny loko mangamanga. Lokotsika amin'ny crayon de couleur na amin'ny feutre izay ananantsika ao an-trano ao mety daholo. Lokotsika tsara tarehy ny sisin'ilay chiffre 1 rehetrarehetra. Lokona tsara tarehy. Lokona tsara daholo ny sisiny rehetrarehetra iny amin'izay hita hoe tsara le aina amboarintsika. Voaloko izay ny anahy navita nandoko daholo ny ankizy. Dia ho asiantsika soratra amin'izay eo amboniny. No ataontsika eo amboniny dia table. Ity zany zao ny anahy dia table 1 zany zao ny anahy ity. 1 fois 1 1. Asiantsika 1. 1 fois 2 2. 1 fois 3 3. Dia soratantsika arak'izay. 1 fois 4 jusqu'à ny amin'ny 10 4. 1 fois 5 5. Alatsika kely aloha ity 1 fois 6 6. 1 fois 7 7. 1 fois 8 8. 1 fois 9 9. 1 fois 10 10. Izay dia vitantsika ohatr'izay dia ataontsika ohatr'izay koa le 2 3 jusqu'à ny amin'ny 9 soratantsika eo ambony eo ny valin'ilay table dia tiano ampiasaintsika isan'andro ao mahay table daholo ny ankizy kely rehetra. Fanau ni eri
tsy toetranao raha tsy ampifinonao avela raha sendra vita izay ilainao ay dia azarinao fa tehirizoanao misy mendrika anivany tena mahay sy mampitomany fanaonao no tsy adinonao asa loatra fa dia isarakanao ireo talentako ampitokory ny tsy fahaizako remasoloy raha velonako ity zanakao manohiatrany ny fiderananao raha velonako ity zanakao manohiatrany ny fiderananao reo talenta zay nomenao ay indra veriko iderana sao handeha na izy antsononao sao handeha na izy antsononao nisy handeha hiara-noina handeha sao handeha na izy antsononao sao handeha na izy antsononao inty ao irao ao handeha tetikasa enina teboka ohatra mbola faly miarabantsika indray amin'ity sabata ity ny loha hevitra izay hoentina amintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe i Jesosy Kristy dia tiany momba raha rehetra na dia ireo marefo azy alohan'ny fanadihadiana izay hoarahantsika dia andehantsika hiaraka hivavaka isika Andriamanitra ranay izay any an-danitro misaotra anao izay amin'ity fotoana ity mbola nomenao tombo-potoana indray izay hiara-hianatra eto mahakasika ny tetikasa enina teboka aotra mamelany efa nilokay ary mamindrafo aminay dia tahio izao fotoana izao anovozanay fahalalana entina mpandrosoana ny asanao amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany amen. Jesosy Kristy dia tiany membra rehetra na dia ireo marefo azy zany ny lesona iarahantsika mianatra amin'ity androany ity izay ilazantsika fa Andriamanitra dia tiany olona rehetra nareo ataontsika hoe sokajy marefo ao am-piangonana azy. Ny lesona ianarantsika androany dia mifototra be deaibe amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka 5:12. Lioka 5:12 dia misy fanoharana telo lehibe izay andao anatsoantsika lesona amin'ity androany ity. Lioka 5:12 eo amin'ny Lioka 5:12 ny andininy fahavalo dia misy resaka mahakasika ny fanoharana mahakasika n'ilay farantsakely very. Eo amin'ny andininy fahaefatra dia fanoharana mahakasika ilay ondrikely very. Ary eo amin'ny andininy faha 12 dia fanoharana mahakasika ilay zanak'adala. Andao ary idirantsika tsiraray reo lesona telo lehibe hitantsika amin'ny fanoharana io. Ny andininy fahavalo no jerentsika voalohany dia ny mahakasika ilay farantsakely very. Fantatsika rehetra tsara ny tantara ao amin'ny Lioka 5:12 ary ny andininy fahavalo fa nanana farantsakely 10 ilay vehivavy fa ny anankiray amin'ireo farantsakely ireo dia very. Fantaniana petraka aminareo dia ny hoe move nahalala ilay farantsakely fa very izy. Fantaniana faharoa dia ny hoe ahoana ny nahalalana fa very ilay farantsakely. Ary ny fantaniana fahatelo dia ny hoe inona ny fitaovana ilaina mba hahitana ilay farantsakely very. Amba farantsa azy satria mety vola toy ny vola izany farantsa izany dia tsy mahalala izy hoe very. Ary ny fomba nahitana azy
de ny fomba fikajinylay vehivavy ny kajy lay vehivavy ary rehefa nikajy izy nanisy izy de nahita fa very ny anankiray tamin'ilay faratsa zany hoe ny fitaovana ilainy zany de mety hoe kifafa jiro fahazavana ary ity fanoharina ity dia maneho amintsika rehetra fa misy amin'ny sokajin'ireo olona marefo ao amin'ny fiangonana no tsy mahalala kory hoe very izy fa ny fiainana dia efa latsaka tanteraka ao anatin'ny fahaverezana hita amin'ilay fanoharina faharoa isika izay hitantsika ao amin'ny Luka 10:24 Luka 10:24 mahakasika an'ilay ondry verynay lay mpiandrondra dia nanana ondry 100 izy fa ny anankiray tamin'ireo ondry ireo dia very nyfantaniana petrako aminareo indray dia le hoe move malala lay ondry kely very fa very izy fantaniana faharoa move nalala lay mpiandry ondry fa very ny ondry anankiray izay teo ampelantanany ary inona ny fitaovana ilainy inona ny toetra ilain'ilay mpiandrondry mba ahafahany mahita ilay ondry kely very mazao azy fa lay ondry dia mahalala fa very lay ondry kely rehefa niataka tamin'ny namany izy rehefa niala teo amin'ny namany izy de fantany fa very izy ary nalalana hoe very lay ondry kely de barareoka izy ary enylay mpiandrondry koa ny zavatra ilaina zany de zao mpiandrondry mahay miaino mpiandrondry miasa amin'ny fony ity fanoharina ity indray dia manazava fa misy olona izay mahafantatra tsara mihitsy fa very izy fantany hoe very izy fa ny lalana iverenany mihitsy no tsy hitany hoe aiza ny lalana iverenany raha verintsika zany le fanoharina voalohany de milaza fa misy karazan'olona tsy mahalala mihitsy hoe very izy fa ilay vehivavy nanisany nahafantarany hoe very ny anankiray tamin'ireo farantsakely le fanoharina faharoa kosa de milaza fa tena mahafantatra mihitsy le olona hoe very izy lay ondry fa ny lalana iverenany indray no tsy hitany ny fanoharina fahatelo de hitantsika ao amin'ny Luka 10:12 fanoharina makasika ilay zanakadala fantatsika rehetra tsara fa nanana zanaka roa lay ray mpianakaviana ary anankiray tamin'ilay zaza dia nangataka hoe mehoany fananako rehetra ary dada ary de lasa nandeha tany amin'izay toerana nandanany tany izy fantaniana petrako aminareo de hoe move naalala ilay zanakadala fa very izy tany amin'ny toerana nandanany tany fantany ve fa efa very izy fantaniana faharoa ahoana ny nalalany fa very izy ary fantaniana fahatelo de hoe inona ny fitaovana ilaina toetra manahoana ny ilaina mba hahafana mahita ilay zanakadala mazao azy fa ilay zanakadala de nahafantatra fa very izy nalalany hoe very izy de nanomboka nihinana zavatra tsy fihinana izy nanao zavatra tsy fanaony izy ary nanomboka nahita elanelana izy teo amin'ny fiainany taloha sy ny fiainany ankehitriny ny toetra ilaina kosa mba ahitana n'ilay zanakadala de mila olona izay tsy anankina azy rehefa miverina izy olona afaka mandray azy ampitiavana fantany tsara mihitsy fa very izy fa ny lalana iverenany koa de mety ho hitany fa matahotra izy nandeha iverina ary reo mihitsy zany ny sikajin'olona eo amin'ny fiainan'ny fiangonantsika misy mahalala fa very izy fa lalana iverenany tsy hitany misy ndray mahalala fa tsy fantany mihitsy hoe very izy ary tsy hitany hatramin'ny lalana iverena ary misy ndray mahafantatra fa efa very izy fa iverina izy matahotra izy so de iverina atao hitra lalidalina isika amin'izao lesona izao amin'ity lesona manaraka ity indray de resaka mahakasika ny tany fiemorana eo anivon'ny fiangonana isika raha miresaka mahakasika ilay farantsakely very isika de nanana folo lay vehivavy fa ny anankiray tamin'io no very izany hoe raha atao statistika zany de 100 zany no fahaverezana ao amin'le ondry very indray nanana ray 100 le ondry fa ny ray tamin'io no very izany hoe ray 100 zany no very ary le zanakadala kosa fantatsika rehetra tsara fa roa zanak'ilay ranga ary ny anankiray tamin'io no lasa tany amin'ny fahaverezana zany hoe raha atao statistika zany de 50 isan-jato
misy zany ny 10 isanjato a, misy ny 2 isanjato a, ary misy ny 50 isanjato. Ary io zany de miovaova araka ny fiangonana io. Amin'ny fiangonana sasany a ny tahany fahaverezana mety 2 isanjato, any amin'ny fiangonana sasany a ny tahany fahaverezana mety 10 isanjato, ary any amin'ny fiangonana sasany a de mety 50 isanjato ny tahany fahaverezana. Fa zao ny lesona soahantsika, na 10 isanjato, na 2 isanjato, na 50 isanjato, de samy sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra avokoa reny fanahy izay marisarisa ireny, reny fanahy izay tady very reny, de samy sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka 2:20 ary andiny 2:30 izay milaza zao teny zao. Lioka 2:20 ary andiny 2:30 zao ny fanambarana omeny tenin'Andriamanitra. Nefa izao izy mangataka ho anao mba tsy solevona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalanao. Le tapany faharoa, ary rehefa bebaka ianao dia ampaherezo ny rahalanao. Ho antsika rehetra ao anivon'ny fiangonana dia tian'Andriamanitra raha pampahery ny rahalahntsika isika, ka raha mandalo ataontsika hoe fakivila ny rahalahntsika na somary marisarisa ny rahalahntsika, dia tadidio tsara fa tian'Andriamanitra izy ireny, ary tian'Andriamanitra izy ireny mba hiverina ao ambalany indray ao anatin'izao tetikasa lehibe izay lalovantsika izao. Misy sokajy 5 lehibe ny sokajy eo anivon'ny fiainana fiangonantsika. Ny sokajy voalohany dia ireo sokajy ataontsika hoe membre ara-dalàna. Tonga mivavaka izy larobia hariva, tonga mivavaka izy zoma hariva, tonga mivavaka izy ny sabata maraina sy ny sabata hariva. Ny sokajy faharoa dia ireo le ataontsika hoe tsy afaka mandeha mivavaka izy satria tratry ny aretina ohatra, efa manomboka antitra izy ohatra. Ny sokajy fahatelo dia ireo membre fiangonana izay mipetraka eo akaikin'ny fiangonana, ary eo akaikin'io fiangonana io izy no mipetraka, kanefa rehefa mandeha mivavaka dia mandeha mivavaka any alavitra ny fiainan'ny fiangonana izy. Ny sokajy fahaefatra dia ireo ataontsika hoe somary marisarisa, somary tsy dia mavitrika loatra intsony, mila vonjena. Ary sokajy fahadimo dia le ataontsika hoe miala tanteraka ny fotomponoana, efa narino tanteraka ny fotomponoana, efa narino tanteraka ny fahamarinana, ary efa manomboka tsy manaraka intsony ireo fampianarana izay ampianaran'ny fiangonana izy. Ka zavatra tiako resana anareo dia zao, na sokajy manahoana na sokajy manahoana, indrindrandrindra ilay sokajy fahatelo, sokajy fahefatra, sokajy fahadimy, dia anjarantsika fiangonana ny mampahery azy ireny mba hiverina indray ao ambalan'Andriamanitra. Zay dia afatra manokana omeny tenin'Andriamanitra antsika, arak'ilay vaky teny izay vakintsika ao amin'ny Lioka 2:20 ary andiny faharoa amby 30 teo. Rehefa bebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahnao. Anjarantsika ny mampahery ny rahalahntsika, anjarantsika ny mitady ireo rahalahntsika izay marisarisa mba hiverina indray ao ambalan'Andriamanitra. Saotran'Andriamanitra isika noho izany lesona sarobidy izany. Tonga eo amin'ny fotoana fametrahana fanontaniana indray isika androany. Fanontaniana voalohany, inona ny dikany hoe tiany Kristy no very? Anao very ve isika mba ho tiany Kristy? Mitombona ve ny hoe very nefa mbola ekoekinao ihany ilay olona? Inona ny famantarana ivelany azo ilazana ny hoe very ny olona iray? Ahoana ny atao mba ahatonga ny membre hivavaka eo amin'ny fiangonana akaiky azy? Inona ny tombontsoan'ny membre iray hivavaka eo amin'ny fiangonana akaiky azy? Tena misy ve hoe olona tsy mahalala hoe efa very izy, izany hoe izy mbola tsy tonga ao am-piangonana nefa ny fiainany efa very tsikelikely? Ahoana ny atao mba hanana ny olona voavita batisa namana roa ao am-piangonana ka ahitany fifaliana sy ahatonga azy aharitra hatramin'ny farany? Fanontaniana farany, ahoana izany hoe
mampahery ny rahalanao ianao, ahoana ny ahatongay ho mpampahery? Efa reny hitantsika ireny ireo fanontaniana izay ahovalintsika amin'ity androany ity, ka dia manasa antsika rehetra mba handray anjara mba haneho hevitra. Tuluni, Jauli, Swadina,
faly miarabantsika rehetra indray a mpanaraka ity pejy zara ho amiko ity anio dia anaraka tononkalo anankiray isika mitondra lohateny hoe ny fahombiazana tsy misy mofo tsy ho tanteraka raha toa mikirika tsy reraka tsy misy vina tsy ho toa raha toa miasa amin'ny fo tsy misy hevitra tsy ho tapaka raha miraina mifanaraka tsy misy ady tsy hiravina raha mifamela fa tsy miavina tsy misy fefy tsy hirodana raha toa miaraka manongana tsy misy azo tsy amoa raha toa manondraka avokoa tsy misy trano tsy ho vity raha mifandringona isika tsy misy tanjona tsy ho tratra raha toa isika miara-miasa tsy misy olana tsy va raha toa miara-misalahy eny tsy misy paradisa ho azo raha tsy mivavaka isan'andro ka mahereza azakivy efa miandry anao ilay lova sarobidy erezo Uwa
fifaliana indray a ny fampiarabanantsika rehetra anatratra izao fotoana zay fanomezantsika eto amin'ity fandaharana zay hoentin'ny departementany fahasalamana sy ny fahalalana onyity izao indray. Mbola lohahevitra ao anatin'ny fahasalaman'ny vavony ihany no entintsika ary karazana tranga anankiray zay mety miseho eo amin'izany tsy fanajana lalàn'ny fahasalamana zay napetrак'Andriamanitra izany indray no jerentsika androany a dia tsy inona zany a fa ny hoe ny fihinanana sakafo be protide loatra. Raha naraka ireo fandaharana maro samihafa isika teto amin'ity tambazotra tserasera teto amin'izao fandaharana izao a dia ny Andriamanitra ilay namorona antsika dia nandrafitra ny vatantsika ao anatin'ny firindrana ary ny ao amin'ny jaona fahatelo ny andiny faharoa moa dia ny afatrafatra dia ny fanirian'Andriamanitra ny ananantsika fahasalamana sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra indrindra fataka ny anambinana ny ara-panahintsika. Misy ifandraisany be dia be ny ara-nofo sy ny ara-panahy. Ny anton'izany dia izao rehefa mikorotana ny fiasan'ny tova rehetra ao anatin'ny vatantsika dia misy fiantraikany ao anatin'ilay atotoantsika izany izay fohy be ngezabe afahantsika mampiasa ny ara-nofo sy ny ara-panahy matakatra ny ara-panahy indrindrindra raha toka moa hoe eo amin'ny maha-kristianina ny andrandray ny kristianina rehetra dia ny fiainana mandrakizay ary manana fahavalo isika dia ilay satana izay manao ny fomba rehetra anapotehana ny tsy afahantsika matakatra ny lalana makany amin'izany fiainana mandrakizay zany. Anisan'izany ny fahasalamana izay anisany etreketrahany io fahavalo io ka raha korotanina sombainy ny lamina izay efa napetrak'Andriamanitra disoiny ireo hevitra rehetra izay napetrak'Andriamanitra dia diso ary mikorotana tahaka izany koa ny fiasan'ny atotoantsika. Ao amin'ny atotoantsika eo dia mena bonus kelyntsika fa misy faritra anankiroa izay miantoka amin'ny mandrakizaytsika dia misy izay atao hoe lobe frontal eo amin'ny andrina ary misy ny atao hoe système limbique ao anatin'ny faritra anatin'ny atodoa anatinatiny ao izy. Manam-pahaizana dia manamarina fa ireo faritra anankiroa ireo dia manandanja raha ohatra hoe fijery ara-panahy jerentsika. Ny atao hoe lobe frontal ny fitoeran'ny saim-biby ny filana ara-nofo rehetra. Ny ao anatin'ilay atao hoe système limbique ao anatin'ny faritra ny atao ampovoambony ao izy ao ny fitoeran'ny vavaka fiankofana amin'Andriamanitra ny fahafantarana ny zava-panahy rehetra ka ny fikorotana ny tova rehetra ny vavony moa no resantsika amin'izao fandarana izao rehefa mikorotana ny fiasan'ny vavony ohatra dia tsisy fifantorana tsy mikorotana koa ny fiasan'ny atotoantsika ary tafiditra anatin'izay ilay atao hoe système limbique ka zany no antony mahatonga ny departementany fahasalamana sy ny fahalalana oniny manamafy mandefa ny fomba rehetra ahafahana mitaizatsika rehetra anana ny fahasalamana ary ny tokony izy hanaraka ireo lalàna izay napetrak'Andriamanitra hiasany tova rehetra tsiray avy hanana ny atao hoe lobe frontal tanjaka io ka takaratsika zany hoe ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay tonga atsika ho ara-panahy koa tia ny zava-panahy. Amin'ity verina ihany iverenantsika ny lohahevitra izay jerevantsika androany dia mahakasika ny atao hoe ny fihinanana sakafo be protide loatra. Mazava ho azy fa mbola ny vavony ihany no resantsika. Arak'izany ny protide arak'izay efa nianarantsika tany am-pianarana dia hita ihany koa amin'ny zava-maniry rehetra. Raha teo amin'ny nianarantsika hatrizay nisy vaninandro teo amin'ny tantaran'ity tany ity dia niresahana betsaka trano hoe ny hena nofom-biby no ahitana protide kanefa dia ny voamary ny manam-pahaizana fa ny voamaina no betsaka azy indrindra. Misy azy ihany koa ny nofom-biby araka ny resantsika teo fa amin'ny fatra izay mihoatra no izay ilain'ny vatana. Raha inotsika ny tenin'Andriamanitra ny Genesis toko voalohany dia ny 2:7 ny taridarana izay napetrak'Andriamanitra raha namorona izao tontolo izao izy nanomboka tamin'ireo razambentsika dia ny zava-maniry no sakafo tokony ho fihinantsika. Resaka finoana moa zany ka zao andao raha atao hoe iverenantsika ilay lohahevitra teo andeha atao hoe nihinana sakafo be protide izao sy ianao ohatra hoe akoho izay nohanina tamin'ny vary. Inona raha ny zavatra mitranga satria betsaka protide ny akoho dia mila manao ezaka be zany hamokatra asidra be dia be ny vavony mba handevina n'ilay protide
hitantsika tamin'ny fandarana teo aloha fa nyvavontsika io dia mamokatra tsiranoka atao hoe asidra ary misy ireo lafika anankiroa tsiranoka izay miaro ny vavony amin'ny fiasan'ny asidra zany zay mety napotika ilay nofo malemy ka ny asidra zany dia ranom-bavony izay anampy anapotika ireo sakafo izay miditra anatin'ny vavontsika ka zao satria hosisitsika hoe ny akoho dia be protide ary fantatritsika fa raha tokony olo levona adiny 5 zany ny fandevona ny asan'ny vavony mandevona sakafo ary arak'izay hoe be protide zay ny akoho ohatra zany dia lasa adiny 8 zany vao levona mandra-piandry azy zany anefa dia raha ohatra ka hoe mbola misy vary satria ny vary dia mifototra amin'ny glucide ny misy zavatra mamy ho antsika ao dia mandra-piandry an'izay dia lasa miloa lay sakafo misy glucide satria somary elaela mandevona lay nofom-biby zany ary zany anefa dia mahatonga ihany koa famokarana poizina izay mandeha makany amin'ny raha ary mitarika aretina maro samihafa satria hosisitsika hoe adiny 8 ny fandevonana ny akoho be io ny glucide ao anatiny zany tsy maraka amin'izay dia miandry izy ao dia miloa ary lasa teraka misy singa poizina izay mamparitaka any amin'ny raha rehefa avy eo dia mitarika aretina samihafa matetika rehefa mihina sakafo be protide manko dia tsy maintsy be menaka ihany koa izy io dia mila manao ezaka fanampiny ihany koa zany ny vatana mba handevonana lipide ilay menaka zany ka lasa mialavatra any ny fotoana handevonana ny sakafo ary lasa miasa mafy dia mafy ny vavony sady masahirana izy zany hitantsika amin'izany mandevona ny protide izay mitarika ohatrany amin'ny adiny 8 misahirana mandevona ny lipide etsy andanin'izay ireo le glucide izay miaraka hohanina atao anatiny tao koa lasa mialoha miparitaka any amin'ny vatana any amin'ny raha dia azontsika amin'izany inona miandry antsika ireo aretina maro samihafa mahatonga tsy fahombiazana eo amin'ny vatantsika ary hitantsika amin'izany fa tena tsy mahasoa ny fihinanana nofom-biby any amin'ny zava-maniry no misy ny fatra ny protide vao marina eo andreo manam-pahaizana zany ary amin'ny fatra tena ilain'ny vatana no hita ao hitantsika fa mahagaga ny fomba nanamboaran'Andriamanitra antsika sy ny sakafo nomeny antsika atsy ahivina trany fa ny Genesis toko voalohany ny 9:7 dia manamarina fa ny tena tokony fihinantsika dia ny zava-maniry feno torohevitra mahakasika ny vatantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra io ary misy ireo boky maro samihafa kristianina sy ara-pahasalamana hitantsika eto amin'ny sary eto izay amporisihana antsika mba handany fotoana antsika tsy amin'ny zavatra tsy mahasoa amin'izao vaninandro zao betsaka ny zavatra afafiny fahavalo atonga antsika tsy fantoka amin'ny zavatra mahasoa indrindra miandrandra ny fiainana mandrakizay ny tokony ho tonga intellectuel ara-panahy isika ary tokony hitrandraka ny zavatra izay asoa antsika ao anatin'ireo boky be tabe hitantsika ao amin'ny sary io santonan'ireo mena tombontsoa be tabe antsika amin'izany koa dia manao antso izay ao amin'ny departement de fahasalamana sy ny fahalalana oniny mba handany fotoana retsika hijery an'ireny zavatra rehetrarehetra mpamaky an'ireny boky ireny ny tenin'Andriamanitra fa tsy nitranga ny mpiara-monina sy ny zavatra eo amin'izao tontolo izao satria minitra sy segondra rehetra iainantsika tsy haintsika ny ho-poan'ny fahafatesana antsika ka dia aoka hanokana fotoana betsaka andinihana ny tenin'Andriamanitra ahafantarana ireo zavatra mahasora ny fahasalamana no resahana ary tsy vitany hoe mandinika sy mamaky fotsiny fampirisihana sika ampiatra izany reny torohevitra rehetrarehetra reny eo amin'ny fiainantsika ary mazava ho azy fa ny herin'ny sitrapo no maka toerana be tabe amin'izany ny herin'ny sitrapo dia mba ahafantarana antsika fa ao anatin'ilay lobe frontal ao faritry ny atidoha eo amin'ny andrina eo misy an'io lobe frontal io ka io lobe frontal io noho ny fomba fiainantsika tsy mifanaraka ary lalana petrak'Andriamanitra dia misy somary miaina ny herin'ny sitrapo ka mila hery lehibe avy amin'Andriamanitra izany hoe eto amin'Andriamanitra izany sitrapontsika izany raha isafiditsika ny fiainana ara-pahasalamana ananana zany tanjaka ara-panahirany nofo zany raha ny lafiny fihinanana fomba fiaina amin'ny ankapobeny no resahantsika ka dia Andriamanitra ne anafiery antsika amin'izany ezaka izay horaisintsika an-tanana izany anaraka ireo torohevitra ara-pahasalamana izay nomeny antsika fahatrizay ka mba hahatonga antsika somatsara any amin'ilay fiainana mandrakizay dia misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izany zavatra rehetra izany ary dia eto ihany koa no amaranana izao fandarana izao ka mame fotoana ho antsika tsara avy indray amin'ny fandarana manaraka indray veloma tompoko.
mety halalany marina fizany madidiny ray aman-dreny itsinjony diny omeny ombeny ianatry meny tsy maintsy lalaina izidy lazany tsy maintsy ekena izanakatina no anatranarina toronany mety halalany marina fizany madidiny ray aman-dreny itsinjony diny omeny ombeny ianatry meny tsy maintsy lalaina izidy lazany tsy maintsy ekena ny fahasambarana mony indrindra imenaky miaina sanafamindra ny fahasambarana ambony indrindra imenaky miaina no sanafamindra ny fahasambarana mony indrindra imenaky miaina no sanafamindra fahasambarana ambony indrindra imenaky miaina no sanafamindra. He healed the blind man, walked on the waters, and he raised up Jairus' daughter. He fed the hungry, cleansed the leper. But we need Jesus now more than ever. For we need Jesus now more than ever.
antenaina ry ava-malala fa nahalinanao sy nahafinaritra anao ny fandarana rehetra kanefa moa manapetra ny zavatra rehetra kanefa mialoha ny sarahantsika dia tsara mandrakariva ny mandray vatsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka mialoha ny andraisantsika izany dia manasanao hiara hivavaka. Andriamanitra meteza anomenay fahazavadi-saina anananay fitsokafa-po entinay miatrika indray ny enemana vaovao koa ranokatra ny teninao izay tompo dia meteza ikasika ny fonay tsirairay avy atonga izany teny izany anandanja sy anakery eo amin'ny fiainanay aminaran'i Jesosy. Amen. Misy afatra omeko anao androany nikasika ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao indray mandritra ny herinandro vaovao. Ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao mandritra ny herinandro vaovao. Ao amin'ny Deutéronomia 7:20 no misy io fikasan'Andriamanitra io ary tiako raha mba raisinao am-pifaliana izany. Izao ilay fanambarana ao amin'ny Deutéronomia 7:20 ka ny 9:9 ihany. Vakiko kosa nefa ny amin'ny dikateny ombonana izy ity mba hahatonga anao ahita fahazavana bebe kokoa amin'ny tenin'Andriamanitra. Izao ny fanambarana. Andidy ny fitahiana ho aminao ny tompo ary ambena ny sopotrao. Ampandrariny avokoa izay rehetra ataonao ary ho tahiny ianao amin'ny tany izay honenanao. Ry ava-malala, izany no fampanantenana omen'Andriamanitra anao indray amin'ity herinandro ity. Andidy ny fitahiny aminao ny tompo Andriamanitra. Izany hoe izy mihitsy no hiara-dalana aminao. Ny teny hoe fitahina dia entiny maneho ny fanampinanao mandritra ny herinandro. Dia hoy izy ambena ny sopotrao, ampanjariany avokoa ny asanao rehetra. Ho tanteraka aminao anie izany ary ho ambin'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao ianao. Andeha hivavaka isika amarana ny fiarahantsika indray tamin'ity androany ity. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitray, misaotra noho ny sabata natolotra ao anay. Irina indrindra raha maki ny enemana vaovao izay. Raha hiala-dalana aminay ianao ko tanteraka aminay izay teny nampanantenanao satria ianao dia Andriamanitra tsy mahay mandainga. Koa matoky izay Andriamanitra fa eo anilanay mandrakariva ianao eo ampanatotosana ny adidy amanandraikitray ka anampiadanana izay, anampifaliana izay ary ho tsapanay ny fiarahanay aminao sy ny fanambinanao. Mombanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no azahoanay mangataka sy manonona izany vavaka izany. Amen.